Araka ny fanambara tamintsika teo dia alahady ny FK lazantsika ny alahady farany amin'ny volana martsa tahaka an'izao. Faharoa zava-dehibe atsika koa ny miara-mamarana ny fiainana ny lohahevitra hoe ahoana? Miantso amin'ny fibebahana ny tompo. Farany zany anio. Ary mbola hitantsika eo fa mifampitohy amin'ny akatoko ifandraisana zany mbola misy hafatra ampitainy amintsika ao anatin'izany. Rehefa koa ato amin'ny testamenta taloha dia ny mpamina ny Jeremia sy Ezekela no tena manao antsoavo ny amin'izany fibebahana zany ho an'ny zanak'Israely sy ny Joda zany. Ato amin'ny testamenta vaovao indray dia Jesosy Kristy mihitsy filazantsara araka ny Luka 7:20 andininy 7:70 no miteny hoe ary mba ho toriana amin'ny anarany ny fibebahana sy famelan-keloka amin'ny firenena rehetra manomboka eto Jerosalema, tsy ilay Israely intsony fa dia ho an'ny firenena rehetra ninona ny fibebahana. Dia ato amin'ny apokalipsy nefa dia miavaka ireo firenena rehetra ny olona rehetra ireo satria ato amin'ny apokalipsy toko 2 sy ny toko 3 dia ny fiangonana kristianina manokana no antsoin'ny tompo ary asain'ny bebaka. Dia ny safidy azany ny apokalipsy toko 2:1-7 no toriana mariana. Raha mamaky isika isan'andro an'ilay mofinaina avoaka ny sekoly la defjegema betsaka mihitsy ny apokalipsy ny vakina tamin'ity. Ary ny perikôpa navoaka ny FJGema izay arahantsika izao koa raha nahatadidy ianareo tamin'ny aladin'ny vehivavy tamin'ny alady 2 dia ny apokalipsy toko 7:1-7 ho an'ny fiangonana tany Sardisy no nakana ny toriteny tamin'izany. Ary ireo fiangonana 7 ao amin'ny apokalipsy toko 2 sy ny toko 3 asena amin'ny bebaka reo dia ny 2 ihany no tsy tena nytenenina n'izany hoe mibeba zany dia Smirna sy Filadelfia ry havana. Fa ilay Sardisy nresana tamintsika tamin'izany manao fitariana zany zao tamin'izany dia miresaka ny amin'ny hoe fantatr'ozy ny tompo ilay asanao dia nalalan'ny fiangonana tany Sardisy tamin'izany dia fiangonana anarany fotsiny. Zay zany le izy. Satria hoe mananarana velona kanefa maninona maty ihany mampatsiahy fotsiny zany. Ato amin'ny apokalipsy indray zany toko 2:1-7 sady mamarana antsika ny lohahevitra ho iaho teo miantso amin'ny fibebahana ny tompo no iombonantsika koa anatin'izao fa 4 taona ny FKMA zao. Ny apokalipsy toko 2:1-7 dia hozaraintsika telo zany. Dia voalohany iza Jesosy ato amin'ity apokalipsy toko 2 ity 1-7. Ny faharoa indray dia ahoana no toetrany fiangonana tao ary fahatelo inona na ahoana ny fibebahana andrasan'Andriamanitra andrasan'i Jesosy amintsika ny amin'izany. Araka ty fahitana satria fahitana ny apokalipsy azay koa natonga anazy zany hoe fanambarana na révélation dia hitatsika mivantana voalohany eo amin'ny toko 2:1 tapany voalohany ndonge vakitsika lay voalaza ao hoe inona ny hitatsika ao sorato an'inona anjely ny fiangonana any Efesosy. Zany hoe tena mivantana amin'ireo anjely ny fiangonana izy ary reo le ange de l'église anjely ny fiangonan'ireo. Lay anjely dikan'ny anjely ry havana dia iraka dia tak zany koa ny apôstôly iraka ihany koa. Ary misy kilalao teny momba an'izany ho hitatsika ato rehefa avy eo. Ny zany ny vantana ny ty fahitany ty ny vantana ny ty taratasy ty voalohany dia ireo iraka ireo tompona anaikitra voalohany
napetraky ny tompo ato ny fiangonana zany. De manomboka amin'izy zany, manomboka aminay mpitondra fiangonana zany, manomboka amin'ny pastery zany. Ataovy eo an-tsain'ireo anjely fiangonan'ireo tsara fa izao manomboka amin'ny pastery. Diakona sy ny reo tompona andraikitra any amin'ny sampana, braony sampana sy sisa rehetrarehetra. Anyloha ny antefana ny taratasy voalohany. Dia hitatsika amin'izay zany lay fanolorany Jesoa ny tenany. So mantsy tena zava-dehibe le hoe iantefana ny taratasy voalohany. De ireo tompona andraikitra voalohany ao amin'ny fiangonana, satria reo ny natsono hitoro ny filazantsara, akatono ny fiangonana. Rehefa tsy hitoro ny filazantsara isika. Faharoa, ireo koa ny natsono ho vavolombelon'ny filazantsara na ny vaovao mahafaly izay niraisiny. Reo tompona andraikitra ireo akatono koa ny fiangonana. Rehefa ireo koa ny tsy hijoro ao amin'ny fiangonana sy any amin'ny toerana misy azy ihany le havana ary tena zava-dehibe satria amin'izao faha-efatra amby 7 taona ny efike zao dia mivantana amintsika tompona andraikitra tsy ny tany saiko teo ny mpievitra raha ny mpampianatra sekolelady ny isika tompona andraikitra voalohany no ivantanany zao. Zay vao mandeha ny vita batisa mbola anyeriny zany pasterany voalohany averiko any zany. Eo ary ny anambarany Jesoa hoe iza izy. Eto amin'ity andininy voalohany tapany voalohany ity dia hoe miara-mamaky amiko ianareo ilay miazona ny kitana fito aiza amin'ny tanany ankavanana. Amin'ny apokalipsy koa zany dia amin'ny apokaliptika azy dia misy dikany daholo ireo zavatra rehetra, reo isa rehetra sy ny sisa zany. Ohatrany hoe fiangonana fito ireto zany toko faharoa sy nefa fiangonana rehetra satria fito isa masina, isa feno. De ile hoe iza zany le miazona ny kitana fito eny tanany ankavanana. De ndao vakitsika ny andininy 20 fa ino no milaza azy amin'ny toko voalohany eo ambony kely io zany. Toko voalohany andininy 20. Ny anazy zany ndraindray tsy mifanaraka fa ny anahy vakiko araka nyty le fantsina faheniny ity ny anazy zany dia ndraindray tsy mifanaraka tsara fa tsy manina fa ao ihany ny hevitra. Ndonge raha antsika mamaky riavana le andininy 20 ahoana ho izy dia ny zava-miafina ny amin'inony kitana fito zay hitanao teny an-tanako havanana sy ny fitoeran-jiro volamena fito. Ny kitana fito dia ninona? Inona? Anjely ny fiangonana fito. Ary ny fitoeran-jiro fito dia ninona? Mahafinaritra be zany. Ay zany le hoe izy lay mitazona ny kitana fito dia Jesosy Kristy no mitana an'ireo tompona andraikitra averika any, ny mena andraikitra hitoro ny filazantsara ao amin'ny fiangonana ary hijoro ho vavolombelona zany. Noho izany ireo anjely ny fiangonana, reo iraka ireo, reo apôstôly reo tompona andraikitra dia tsy mahazo manao afa-tsy ny tiany Jesoa lay lohan'ny fiangonana atao. Tsy afaka manao ny sitrapon'ny tenany ao amin'ny fiangonana ireo tompona andraikitra reo ary le hoe miazona amin'ny tanany havanana tena ao anatin'ny fahefany mihitsy zany. Tazoniny amin'ny fahefany zany tsika tsy mahazo manao afa-zay asian'ny tompo atao. Fa zao koa nefa raha misy ny olana, raha misy ny zavatra mampatahotra, raha misy ny zavatra tsy maintsy sedraina dia izy koa no miazona faza matahotra. Zay zany rehefa manambara ny filazantsara isika, rehefa mijoro vavolombelony amin'izany tsika aza matahotra. Fa amin'ny fiangonana koa tsy ilozan'izay misy olana sy izay mety hompanintsika samy hafa tsisy atahorana zany ho atsika tompona andraikitra zany. Dia irina ry havana fa i Jesoa koa no mbola hitana antsika tompona andraikitra ato anatin'ny efike amin'ny 7 taona manaraka indray raha tsy mbola tonga ny tompo. Eo ary no hidiran'i Jesoa ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Averiko izy no loha, izy no sefobe, izy no
tarika ny fiangonana noho izany zay tiantana ny itondrana ny fiangonana koa no itondrana azy fa tsy zay tiantsika manomboka aminay tompona andraikitra hoy ao zava-dehibe zany maha fiangonana ny fiangonana zany ndry avako dia irariny mba ho tsapatsika daholo zany tanany tompo mitondra mitantana ny fiangonana izany ry havana tsy hitany izao fa ianareo ny aina tao anaty zavatra amby 70 taona zay mahatsiarotra ny rivotra sy zay rehetra sedraina teto ny ambony ny ambany mafana ny mangatsika ninonninony fa dia matoa zany mbola eo ny efike maty iza no mitazona Jesosy Kristy mazava be zany matoa mbola misy efa manao ny ndraiky zany tompo manjaratsika koa ny mety hoe hiala amin'ny tanany hoe nahoana hoe zaragna andeha amin'izay tika fitatsika ty andrefa avy eo fa dia zava-dehibe eo antsika miara mahatsiaro eo zao nareo zay efa eleto zao mahatsiaro tole tam'izao ka nisy an'izao na am'izao nandalo ny ohatra zao fa izao vola eo ny efike mary havana 70 taona ny ainana izao sy dera ho an'ny tompo am'izany isaorana azy zany ary indrindra raha mahalala ianareo ny fiangonana kristianina rehetra indrindra ohatra antsika zao ivelan'ny Madagasikara dia miangona ariva daholo ny ala dia riva ny akamarony satria manofa fiangonana fa sambatritsika eto amin'ny FK mamanana an'izao ivavatsika isaky ny alahady maraina dia ho apatsiahivoko ve ny zavatra nisy tamin'ny Covid ireny niditra tamin'ny firitsika niditra tamin'ny firy zay matadidy tamin'ray fa tsasakytsika ireo ny tonga zay tamin'izany fa izao tena misaotra ny tompo hoe izy ilay mitazona tena mitazona ny fiangonana ry havana dia isika miavaka mihitsy afaka mivavaka alahady maraina afaka mivavaka amin'ny andro fety rehetra amin'ny alahady maraina mpovoninahitry ny tompo zany aleloia be zany faharoa eo amin'io andininy voalohany ihany tapamin'ny faharoa dia hoe izy ny mandeha fovonin'ny fanaovanjiro volamena 7 dia ndondray ijery an'ilay inony ijery an'ilay etoloha eo ambony eo tsika leza hoe andininy faharoapolo inona indray le fanaovanjiro na fitoeranjiro volamena 7 inona indray io fiangonana indray io ary mahafinaritra le sary inona ny latsika ny jiro anazava ary le fitoerany iky tany zavatra ratsy ve le fitoerany inona le fitoerany volamena hitatsika eto zany mipetraka eo amin'ny volamena ny fiangonana tena sarobidy ho an'ny tompo Jesosy le lohan'ny fiangonana ny hitoeran'ny fiangonana zany le mbola hijoroantsika indrindra mbola mirehitra ny jiro na mitsilopilopy na maninona aloha dia mbola mirehitra le jiro zay zany le izy dia zao izy no mandeha eo fovonin'ny fiangonana aninona hitsangatsangana ve aninona anao piknika tsia fa matatra satria hitatsika eto ny toyany hoe fantatro rehefa hitatsika zany ny andininy faharoa voalohany eo dia fantatro amatatra ny fiangonana izy amatatra ny fiainam-panahintsika tsairay avy amatatra ny ataon'leo le tompona andraikitra voalohany manomboka amin'ny mpitandrina na pastery sy zay manaraka azy rehetrarehetra ao amatatra ny amin'izany ny tompo ry havana ary misaotra azy fa saro-piaro ny amin'ny fiangonana mantsy izy ka tsy mipetraka fotsiny ihany hoe fa ao ny fiangonana fa zako hoe fa nanolotra ny tenako ny amin'izany vitany fa mbola mandehandeha ao anivon'ny fiangonana izy raha voaitsika koa ny fiangonana fa raha tsia koa ny nanakatony hoe tsy miditra ntsony ianao ry tompo fa izay manjakato izy konga manao antery fa dia any izy zany fa mbola tiany itsika dia amatatra tsara ny amin'ny fiainam-panahy amatatra ny amin'ny ataontsika atao amin'ity fiangonana ity izy ary sady misy matoky
fa tao anatin'izay 450 taona zay de mbola nandehandeha tato ny tompo, mbola nijery ahy, nijery anao, nijery atsika tsirairay avy ny tompo ry havana. Ary zay hoy aho no mahatonga n'lay andinin'ny faharoa manomboka am'izay hoe fantatro ninona, fantatro izy ny tompo miasa anao. Ty zany de somary tena ohatra hoe nampangovotra mihitsy brr. De inona tokoa ary ny tena ataonao ao ry pastera? Sao de variana mijery baolina mijery télé fotsiny ianao io e? Ka lasa tsy mety tso fa nanotory-teny ara spita 10 minitra. Inona ny tamin'ny heriny ihany no veriny. Koa tsy rena koa le tompona andraikitra hafa rehetra. Zao fotsiny. Mirehare fotsiny. Tena zany somary nampangovotra mihitsy hoe ahoana ary zao mba tena fijeryn'ny tompo an'le solaloha ty am'izao fiainana zao, indrindra amin'ity fitoriana filazantsara fa izy le anjery fiangonana, izy le voalohany. Reo ianao, reo sika rehetra ry havana, fantatro ny asanao izy to, fantatro ny ataonao ary fantatro ianao. Zao nanomboka teo amintsika vita batisa teo zany no nanomboka tsika hoe ho anisan'ny fiangonana, de nanomboka teo isika no fantatry ny tompo. Akoatra ny efa fahalalany hatrany am-boaka, fa fahalalany amin'ny endriky ny fanompona azy zany sy am'izay ataontsika amin'ity fiangonana ity. Tena somary lasa saina tamin'io zay fantatry ny tompo re tonga isaky ny alahady, fantatry ny tompo ny tonga isaky ny krismasy, fantatry ny tompo ny ohatr'izany, fantatry ny tompo tao mandehandeha ao amin'ny fiangonanao izy, mamantatra ny tsirairay avy ao izy. Ry havako, tsy misy miafina amin'i Jesosy ary. Izaho, ianao, isika tsirairay avy ry havana, tsisy miafina amin'ny tompo ny ataontsika ato anatin'ity fiangonana ity. Tsisy miafina amin'ny tompo zany ary zay no idirantsika amin'ilay fizarana faharoa ary hoe nanahoana ny fiangonana atao Efesosy. Mizara roa izy, mizara roa tsara izy, ary hita mihitsy hoe pédagogue, tena mpampianatra ny tompo ny zavatra tsara no ny resahana mialoha. Fa misy koa ny olona tsy mahita afa-tsy ny ratsy ihany, ary ny tena olana amin'ny olona ny ratsy efa nataonao tany amin'ny rakonikony tany mbola tsy mety adinina, fa vao mitsangana hoe de ine le zao nen'le olona rehefa ny fonany io ane le tarihy nen'le olona rehefa navelan'ny tompony eliny io ane le zao Jesosy zany ambarany aloha ny tsara aminao, de mba ho fantsiana koa de ho ambarany am'izay zay tsy mety. Fa zany tsy mety any nitsito ny tany amin'ny 7 taona lasa na 470 taona tany amin'ny voalohany tany, mbola izany ihany nampatsahivina hatramin'izao 470 taona zao. Tsy zany ny tompo ry havana, fa ambarany mazava amintsika aloha ny lafiny tsara rehetra. Manomboka tsika andininy ny faharoa io ary sodolo ny tsara rehetra, manao asa tsara, mikely ainany am'izany, manana faharetana, tsy mahazaka mpanao ratsy, tena mamantatra tsara hoe apôstôly. Zay zany le ndresana teo indray hoe iraka Andriamanitra maro io satria izy tena izy marina ve le paster io sa mody mba mizesta fotsiny tena reo fiangonana atao Efesosy reo tena namantatra mihitsy. Zay mpitoro ny filazantsara, zay iraka rehetra mandeha hoe tena marina satria avy amin'ny fanahy masina. Nalalana an'izany fa nanomboka teo amintsika vita batisa no mipetrahan'ny fanahy masina tao anatintsika tsirairay avy. Ary eo nidiran'le andinin'ny faheniny. Inona lizy? Nakahalan'izy, nakahala ny Nikolaita. Io de mila zavaina kely. Eto amin'ny Apokalipsy 2:2 koa de nyresahana ny amin'ny fiangonana tao Pergamos koa i Nikolaita io. I Nikolaita io zany de iray amin'ireo le dekônina 7 nofidiana eo amin'ny asan'ny apôstôly 9:5 ray tarika tamin'ny Stefana ry Filipo ity Nikoleona Nikola amin'ny teny frantsay ity zany. Izao ny spesialité angaty dia izy no mivoy
ny fahalalahana amin'ny kristianina malalaka. Rehefa kristianina vita batisa fa sy teritery zany dia ndeha nge jerentsika tokony teo amin'ny taona 50 amin'izao taonantsika zao mantsy dia nisy ny asan'ny apôstôly toko 10 io asan'ny apôstôly toko 10 io no atao hoe synode lehibe voalohany dia ny olana mipetraka dia hoe ny jentilisa tonga kristianina avy mibatisa sa mbola ampiana koa famorana fomba ny jiosy ny famorana dia natao ary fifanakaozan-kevitra rehetra dia tapaka fa tsy voatery forana zay tsy jiosy tonga kristianina ampy mibatisa atonga azy ireo kristianina fa reto zay ary ny apôstôly nivory tamin'izany. Io zany ny atao hoe fanapahan-kevitra apôstôlika asan'ny apôstôly toko 10 andininy 720. Inona lizy? Tsy mihinana ny henana terina tamin'ny sampy 4 izy. Zay ny voalohany. Faharoa, tsy mihinana raha. Fahatelo, tsy mihinana biby nikendaina amin'ny famono azy na tsy nalatsa-dra. Ary ny fahefatra tsy nijangajanga. Asan'ny apôstôly toko 10 andininy 720. Zay ihany no senan'ny fadina fa ozy ry Nicoléo, ozy ry Nicolaïta azo atao zany fa efa zaraky ny fanekena vaovaotsika malalaka ny kristianina zany ka izao. Hoy Jesoa, reto fiangonana tany Efesosy reto nga tena tsara raha zany fahitana azy zany satria nakaala ny fampianaran'ny Nicolaïta izy zay ala ary tsy tiany Jesoa koa. Hoy ty Apokalipsy toko 2:1 ty ry havako zany zavatra tsara rehetrarehetra zany hitan'ny tompo zany, zany tsara rehetrarehetra iainantsika zany hitan'ny olona ihany koa zany dia tsara aloha zany mitahiry an'izany. Fa saingy zao rehefa nijereny ny tompo tamin'ny masony izy le mandindeha io koa dia zay no natonga le andininy fahefatra. Naninona ngery zareo fa kio mafy ary ny andininy fahefatra anareo ry havako. Isa 2:3 zay zany ozytsika ilay sardisy fiangonana anarany fotsiny. Eto ndray zany ny fiangonana tany Efesosy dia nomena anarany hoe fiangonana niala tamin'ny fitiavana voalohany, niala tamin'ny fitiavana ny Kristy. Ireo lafiny tsara rehetra nataon'ireo tena nataony amin'ny saintsy ny amin'ny maha kristianina azy fotsiny sisa fa tsy nananjara toerana tao amin'ny fony zany fitiavana ny Kristy zany. Jesoa no miteny eto, izy no mahafantatra ny fo sy ny vo antsika tsirairay avy dia lasa nanontany tena misy tokoa ve olona tonga tao amin'ny fiangonana mandray anjara sy andraikitra amin'ny adidy rehetra sy ny toy izany, indrindra anjelon'ny fiangonana manomboka amin'ny pastera sy ireo tompona ndraiky, tena misy tokoa ve manao ny zavatra rehetra tsy amin'ny fitiavana ny Kristy fa fisehosehoana, fisahosahoana, fireharehana, avonavona sy ny sisa rehetra tsy fantatro. Fa tsika ry havana no mamaly zany fa fantatry ny tompo mihitsy fa tsy ao ny fitiavana azy. Ary ny famatotra amin'izay koa le fitiavana voalohan'ny elana koa fitiavana ny hafa tsy akitsinjo ny hafa mihitsy aza misy amin'ny tantaran'ny fiangonana ka misy mbola mahana lolopony tamin'ny taona voalohany tamin'ny 1980 na ny 10 taona tao arian'izay 91 na ny 30 taona tao arianan'izay 2001 na ny 70 taona tao 2000 aza misy ka mbola manana rancune raha zay fiteny azy ry havana ny amin'izany fa mino fa tsisy zany fa alao mihitsy, alao ny fahakalana fa atovy amin'ny fitiavana ny namana, fitiavana amin'ny mpiara-mivavaka zay ataontsika rehetra eto fa taratry ny tompo ary hitany any am-potsika tsirairay avy any. Zao tsingery taona ataoko an'izao tahaka izao koa zany fandevenana ny ratsy rehetra sy izay tsy nety teo amin'ny tantaran'ny fiangonana ry havana fa mahandro soatsika ary zay no mahatonga antsika navoafitsipika mbola ho avokoa ny resahako an'izany rehefa avy eo
anavofotsika mba ahafahantsika mandroso mandra-piavo ny tompo ao anatin'izany hoe tazominy Jesosy ny fiangonana izany ary mirehitra tsara ilay jiro fahazavana eto amin'izao tontolo izao mipetraka tsara eo amin'ny toerantsika dia fanaovan-jiro volamena fanaovan-jiro volamena tsara ry havana sarobidy ry havako zany rehetra zany no tantaran'ny fiangonana tao a Efesosy tena misy ny tsara fa tena misy ny ratsy dia mandinika ianao manana anjara toerana lehibe ao fonao feno fitiavana azy ve Jesosy Kristy ao anatin'izao 450 taona zao sy miainantsika ny 450 taona manaraka ary raha mitaratra anao Jesosy ahoana ny anarana omeny anao ary raha mitaratra nyity fiangonana nyity Jesosy ahoana ny anarana omeny ny efkema miara-mamaly zany tsika rehetra fa mba tsisy valiny ny amiko fahatelo sady farany dia zao ny fibebahana ny rasan'i Jesosy ho an'ny Efesianina teo amin'ny 5 le izy hitantsika hoe lavo zany ny fiangonany zay zany raha vao tsy ao anatsika zany ny fitiavana an' Jesosy sy ny fitiavana ny raha lasy anabavy-piara mivavaka dia fahalavona ny endrika izany dikan'izay zany tsy maintsy maninona tsy maintsy miarina aingana zay zany ny tenenina eo tsy maintsy mitraka aingana ary rehefa mitraka dia mijery an' Jesosy fa tsy mijery aviavanana tsy mijery ny hafa fa raha mbola ny hafa ny jereny dia tsy mety le fibebahana tsy mety le entsangana zany ary zany no mahatonga antsika hoe ny azo fijaliana ny hita voalohany ety hitarafatsika ary hijerentsika any Jesosy Kristy endriky ny fibebahana koa zany hitantsika ety mitsangana tsy matory fahalavonao dia faharoa zany dia miverena ozy manaova ny asa voalohany zao ny ahitantsika zany asa voalohany zany dia ny asa atao amin'ny fitiavana an'Andriamanitra resy zanaka fanahy masina ary asa atao amin'ny fitiavana amin'ny mpiarabelona zany le asa voalohany eto ary miverimberina foana ny fantatro ny asanao fikelezanao aina asa ay zany ny fahaveloma amin'ny fiangonana koa akoatran'izay resantsika teo reny dia ny fisian'ny kristianina miasa tena miasa amin'ny fampona araka amin'ny fanomezam-pahasoavana no meno ny fanahy masina ny tsairy avy fa rehefa itsika koa ny tsy miasa dia manona tokoa ny fiangonany tonga dia mety ho fantatsika ny fihefaran'izany dia mibeba ozy ny tompo dia eto ny diran'le joela toko faharoa 9:17 ny resahana tamintsika teo fibebahana hoy ny joela toko faharoa 9:17 ary mifonareo ny tsiatriaro fiaza ny fitafianareo ary miverena ny Jehovah Andriamanitra ao fa mamindra fo sy mianitra izy maro-po sady be faminam-po ary manenina ny amin'ny loza ny fibebahana dia tsy maintsy mialoha n'le fanenenana zany ka rehefa nanenina ny olona dia ny dikan'izay zany dia tretriariny ny akanjony ny fitafiany zay ny sary atao amin'ny testamenta taloha kosa ny tompo tsy zay tsony fa fo rehefa nanenina ny olona dia mahatsiaro izy zany fa ratsy ny nataony tena tsy mety zany tsy nanao zavatra amin'ny fitiavana ny tompo sy fitiavana ny hafa zany mitana alahelo sy mitana ampony zavatra efa ny fonina ny levara zany rehetrarehetra zany dia ny fo no tritriafa zany ny endriky ny fibebahana ary havana dia mamarana azy ahako raha tsy mibebaka dia vakianareo mihitsy ary ny 5 ndao indray miaraka mamakitsika fa efa amarana azy amin'io ahoana le 5 fa misy ny efarany eo lasa ary isa 2 le fifarany teo raha tsy mibebaka zany tsika dia maninona ao ny afindrany de fitoeran-jiro zany hoe katona ny fiangonany zara raha misy mivavaka eto sisa ary zany ve no iainana amin'ny 450 taona manaraka ngamba tsy eo izany kosa noho izany dia
tazonitsika tsara nefa tsara ry havana. Ny ainantsika tato amin'ity efikema ity. Tazonitsika tsara zay efa azontsika ny arany tazonina tamin'ny tompo. Avarihatra antsika tsara ny jiro mba hazava eto amin'ity habit scientificine ny efikema. Fa ireo tsika tsirairay avy zay atson'ny tompo hitsangana ao anatin'izany. Dia hoy izy ary amin'ny fampanantenana amin'ny 7 amin'ity apokalipsy 2 ity hoe zay manatsofina aoka izy iaino zay lazainy fanahy amin'ny fiangonana. Izay maharesy dia avela-kinana ny avy amin'ny hazonaina zay paradisан'Andriamanitra. Jereo zany izy. Zany nefa rahantsika eto amin'ny efikema. Jereo nge zany izy lay nandrarana tany edena mihitsy no asen'ny tompo anana anjara inana amin'izany tsika dia le fiainana mandrakizay zany. Ary zay koa ny ilana ny fiangonana hitona ny olona ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Izay no ilayntsika eto. Fa tsy hitona ny olona andeha ho any amin'izay tiany aleha rehetrarehetra any zany. Weekend prolongé ny enjana be ohatra tsika izao e. Fa mitona antsika mandeha ny enanina rehetrarehetra any tsy aty zay fiangonana. Hitona ny olona ho amin'ny fiainana mandrakizay ry havana. Feny ary 4 taona ny fiangonana. Ndao hanompo an'i Jesosy Kristy amin'ny fo feny fitiavana azy sy miara manompo amin'ny lalahy sy anabavy noho ny fitiavana azy koa atao amin'ny fiangonana. Mbola eo Jesosy, mbola eto ny efikema. Ka dia hoy izy amintsika, mandehana raha mbola manana amin'ny mazava ianareo mba tsy hahatratra anareo ny maizina. Fa zay mandeha amin'ny maizina dia tsy mahalala zay alehany. Raha mbola manana ny mazava ianareo dia minono mazava mba ho tonga zanaka mazava. Jaona 2 vakina tamintsika teo zany a, ny 5:30 ka hatramin'ny 9:30. Mbola misokatra amin'ny fiangonana io le mazava, mbola mianana manana mazava sy mbola misokatra amin'ny fiangonana isaky ny alahady ary manomboka amin'ny sivitsika. Eo Jesosy mazava amin'ny fiangonana mirehitra tsara irariana. Izany ny 4 taona manaraka ary havana dia fan'Andriamanitra rery ny voninahitra. Amen.